Salut daholo nareo. Akory aby. Ina resaka antsika androany. Le ankizilahy le niakatra tambonin'ny poteau poteau ana Jirama de nisaoty, niandry olona be dia be izy hijery anazy de nisaoty. Tsy haiko izy namaty na tsia, j'ai juste vu les photos. C'est très symbolique. Zavatra ohatran'ny symbole an'le olona misimôle mandoro ny tenany eo amin'ny place publique. Tsy anodin raha hoe poteau ana Jirama nandeha nalainy nandeha hisaoty iny zavatra hoe par hasard zany, fa zavatra nicalculeny satria ny Jirama mampina ny aman'ny malagasy hatramin'izay. Donc asivy eritreritra. Moi je vais plus dire asivy eritreritra fa angambany tsy tokony mieritreritra intsony tsika fa tokony hetsika amin'izay. Matoa izy maty, mes condoléances à toute la famille. Raha fionana ho an'ny fianakaviana rehetra, fianakaviany. C'est pas anodin ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny olona hoe andeha hamono tena miaraka amin'ny sasany moa le andeha hamono tena miaraka amin'ny akanjo misy an'le Andry Rajoelina. Efa eritreretinareo hoe fa ny anatin'ny farany kizo indrindra, any amin'ny farany maizana indrindra antsika malagasy noetin'le Andry tao amin'ny firenena, tao anatin'ny farany mangidy indrindra. Tsy misy manko. Coucou ma chérie, coucou fille Randria Narsoa, coucou mon amour, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire fille, joyeux anniversaire fille, joyeux anniversaire fille, joyeux anniversaire. Bisous Benji. Donc je continue, désolé, en plus c'était ça resaka sérieux ici Anna. Donc tsy fidiny mihitsiny atsika malagasy fiditsika antsika any safidy an'le Andry teo. C'est quoi afaka manala anazy eo. Je t'en prie ma chérie d'amour. J'aimerais plein de bisous, plein de cœurs et tout. Et fais une bonne fête. Tsika no tokony hanala anazy eo tsika efa sotominy any amin'ny farany ambany ny zanany aty any Suisse miaina tsara, aty Europe miaina tsara, fa ny zanakatsika malagasy ao Madagasikara mihinan'ny amaniny. Ampisotroany Jirama tay, tadiova amin'ny famille Iridge no manao ina moa tiako tenenina, no fournisseur an Jirama. Karanapory. Tsy eritreritra ny soa malagasy mihitsy fa karana. Salut Gloria, salut Gloria Fred, salut Ernest Rabesange, joyeux anniversaire où on dit fia. Salut Mana Tsura. Donc coucou Undi, cœur sur toi. Pila Samar Natik Undi, cœur à pédawol sur vous tous fa cœur à PDP ni olona rehetrarehetra ny atokantrano koa. Salut daholo. Bon j'en étais où tesa moa zany tsika no resaka momba ny bandikely namono ny tenany niakatra tambonina poteau ana Jirama de lasa ny ainy. Safidiny tsara mihitsy hoe niakatra ambonina poteau ana Jirama, tsy nisafidy izy hoe andeha hitsoraka eo an-dalambe hoe hotsahan'ny ina moa tiako tenenina, hotsahan'ny camion na hoe hotsahan'ny tomobile, fa niakatra teny ambony de name ny ainy, nanala ny ainy teny ambony ny poteau Jirama efa mampidi-kizo atsika mianakavy manimba ny matériel atsika manimba ny fitaovam-piasanatsika, ny fitaovana ao an-drano na ny télé na ny zavatra misaoty isan'andro eo manimba télé io, manimba matériel électronique io.
ny affaire-ntsika tsy mandeha koa satria raha ohatra antsika restaurateur ohatra dia tsy maintsy mila jirama, raha ohatra koa antsika miasa amin'ny international dia tsy maintsy mila électricité mandeha tsara. Ny rano tapahana isan'andro, ça fait zany tsy isan'andro indray mahatratra une semaine mihitsy ny tapaka ny rano ny sasany, tsy afaka maka douche, tsy afaka maka ninona fa maimbo eny. Dia tsika Israeliana no mitondra ny jirama fa jereo to tsy mbola nanovininina fa mbola mampidika izy mbola miampiakatra 5% majorien ny tokony hoe olona ndrareo anao geste commercial ho an'ny vahoaka satria sy mampinany aman'ny vahoaka hoe tokony hoe izy ny tokony ame volan'ny vahoaka indray izy indray ny mbola misintona ny volam-bahoaka. Ny impôt sur le revenu efa nina moa tika nietra amin'ny salaire nefa nampiakarina koa à 25%. Tsika raha ny vary hiditra am-bavantsika raha efa sarotra be amintsika mitady anazy fa mbola nampiakarina 25%, 520. Dia zao efa jereo olona minono anazy zao le sipakena anankiray le andeha hamono tena ry miaraka am'le akanjo orange an'le ratsoel andeha hamono tena na ny olona mpinono anazy rehefa tsy mavita tsy hitany zay iainana voaembolana izy ty dia efa tsy hita sady ny iainana. Salut ny mampalahelo dia vitan'ny malagasy vitantsika malagasy miakatra fa tsika malagasy tokony tsy haritra tsony mihitsiny, mila mitsangana dia mila manao action. Ny zanany aty miaina tsara reo olona isany jereo tsara ny indécence andrikala Ilona. Ny sasany any Dubaï miaina tsara mipayena 151 000 euros par an, 151 000 euros par an. Efa firy milliards d'euros d'ariary zany no payena nefa olona tsy navita amin'ny première année any akoriny. Nefa ny zanaka malagasy mitaky boursa ny L1 1,25 €, 1,25 € ny L1 par mois dia daviny tsy mena 1,25 € hoe volan'ny président mihitsy fa volan'ny vahoaka malagasy amin'ny fanodonana ny ina moa tiky tenenina fanodonana ny bois de rose, ny bois précieux à Madagascar mbola razakandisa no mampiasa mangalatra ny ao anatin'ny bois précieux à Madagascar. Fangalarana ny arena malagasy firy taonina firy moa volamena teo tonga le andry tsisy nanankiray fa novany plomb daholo verinareo fa izy ny angalatra an'izany. Izy ny eo aloha, izy ny eo amin'ny tête de l'État, tsisy ve nangalatra anazy. Le kala Romy condamné, si pas vehivavy condamné, nanodi-bolam-panjakana, corrupteur. Savez zany efa tena ao anatin'le procès efa miteny ny entreprise rehetrarehetra vazaha rehetrarehetra reo dia manome 10% na manome 20% an'le Andry Rajoelina daholo dia mo dia manao social. Dika le 20% sy 10%, 10% sy 20% miditra any am-posin'le Rajoelina mbola volan'ny vahoaka malagasy. Savez zany tsisy impôt miditra ao Madagasikara fa satria le andro mitseditra 10% 20% amin'ny entreprise zay tonga eo. Sady zay entreprise rehetrarehetra reny raha lefa natao audit dia hita hoe corrompu. Condamné tao Grande-Bretagne tsy mahazo miditra ny territoire any Grande-Bretagne ntsony kala roa mivosy. Nefa nitindra roa averina hoe en grande pompe tsisy entreprise tsisy ny gouvernement ny teny hoe andeha tsisy nareo tsy nahita mihitsy raha olona madio izy efa hitan'izao condamné pour corruption dia tokony hoe misy procès dia ny gouvernement mihitsy no porter plainte, ny fonction publique mihitsy no porter plainte. Nisy ve zany sa tsy nisy? To partie civile no porter plainte, partie civile no faniry soa no porter plainte. Asiveritreritra olona efa mampina any amanina antsika Nil Zepars efa manaiky izy hoe amin'ny vazaha. Nil Zepars hoe hiasa en partenariat. Ny ary amin'ny Sudaria efa mahafinaritra anazy mampina any amanina ny ao atsimo ao
momba ny olona ao atsimo ao satria mantsy nareo mieritreritra hoe salama tsara ny olona ao atsimo ao amin'ny fasika mainty ahodikodina isan'andro io tindrareo vonoina daholo mihitsiny amin'izay afaka ampiasaina afaka exploitena tsara amin'ny fasika mainty ao satria mbola tany olona ao amin'ny sud ao ilay izy mbola tany zareo dia tsy afaka alaina ohatr'izao satria tany de génération en génération no mipetraka eo. Je continue. Marina mihitsy zany mila mijoro mila mitsangana amin'izay hoe tsy mila mipetrapetraka miodikodina hoe oin zao hoe anne jereo tsara fa nareo raha ohatra hitanareo fa amin'ny fiainanareo fa mangidy ohatra ny bandikely iny zao na mony tena ny aza namony tena symbolika be izy satria natondrony tamin'ny ana hoe za hiakatra amin'ny poto anjerama ito mampina ny aman'iny tany-drasako dia mony tena misy samboalina daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy zavatra ny olona mamony tena zany calculeny daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ary manana courage be izy mamono an'iny tena an'iny ny olona rehetrarehetra miteny hoe lasy za miteny hoe olona manana courage satria zahako manongo ny tenako rehefa marary za tsy mahavita manongo ny tenako ohatr'izao dia eritreretinareo hoe ny tenany mihitsy no nasoriny ny ainy mihitsy no nasoriny tamin'ny tenany feno inona tiako tenena feno moustique il y a trop de moustique du coup fa mahagaga ngeky de ohatran'ny zakan'ilay malagasy ihany mafy tsika na efa nataony rehetra tia zaka hoe matory mifoasa malagasy de gagazo ka iny gagazo fa fatesany jereo tsara sa mofaty ihany le bandikely namony tena ihany raha zahako ny samy amony tena ihany de aleko mitsangana reo olona isany samy amony tena ihany tsika de aleko mitsangana de aleko zany miatrika tsara mihitsy ny polisy sy mitariny samy fahafatesana ihany ny différence le fahafatesana anankiray tsy manome fiovana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa amin'ny fahafatesana ianao mitsangana manana chance ianao hiova anova zavatra manana chance ianao anova zavatra anovan'ny tany-drazanao c'est ça la différence misy anankiray meme hitanareo le olona le meme ny zavatra hitako dia misy anankiray meme safesany hitanareo mipanohana le Andry Rajoelina le manao hahaha sy ny hihihi olona resaka fahafatesana no resahantsika eto dia mbola mahavita meme ihany kindindreniny eritreretinareo hoe ohatr'izany zany ny fomba le ny ekipan'le Andry Rajoelina ohatr'izany zany ny fomba n'ireo me rehefa misy fahafatesana me zany rehefa maty le olona namony tena faly be zany zareo fa maty le olona namony tena tsy nazaka fiainana satria tsy mahita avenir tsy mahita perspective d'avenir sa sy perspective d'évolution en Madagascar tsy mahita fivoarana de tsy mahita comment dit-on futur ny hoaviny de faliny zareo manao hahaha hoe ninantainy faliny zareo nareo zany hoe faliny zareo ohatra ny tamin'ny Stade Barea iny 30 ny olona maty tamin'iny be de be ny ankizy maty tamin'iny le ankizy zanaka mahantra satria zareo de le ankizy indray ny anjeny lazana fa tsy mahay mitondra tena de atao ahaha de atao minantainy nefa olona efa razana nefa ataondry zareo hahaha norme ve zany zay zany ny fomban-dry zareo zay ny fomban-dry zareo tsy fantatra zay ny fomban-dry zareo zay ny fomba le mpanohana le Andry Rajoelina zay mahatonga satria mantsy manao an'le hahaha eto am-pasika eto foana resaka fahafatesana no resahana eto de manao hahaha de ale fasport le hahaha ho hitan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe io fa voakindindreny ny tenisany io fa lelenam-boraza pory satria ny razana malagasy raha tsy ajahana de asa atondroy aminay mihitsy fa zay vao may ahitana tsara mihitsy hoe tony zany le olona maniny manompory de jereo reky izy jereo le compte
de arao tsara mihitsy de ny olona manao hahaha rehetrarehetra reny de rehefa hitanareo hoe vrai compte na de faux compte raha bientôt de toute façon sur internet hitanareo le olona miafina amin'ny faux compte sy ny rehetrarehetra reny ho hita daholo reny rehefa avy eo. On attend juste la législation de hitako tsirairay pour daholo isa marina ny ao ambadika le faux compte miseho manenjikensy olona pory de ho te afaka a ohatrany mbola tsisy législation de avokako pour eto ny lohan'ny sasany de mamasososy pour anazy zay de azo avokako pour eto io le voakindindreny ao ambadika an'le compte fa alefaso de ho hitanay tsy le andro pourrery mahay azonareo tek tena tsy le andro pourrery mahay izy manana prédateur fa zay manana équipe ana ingénieur informatique de alefaso pory resaka fafetiasana koa hahalina ny voakindindreniny ka anao mba tsy afaka tonga aty de zay zao problème raha ohatra za tonga any tsy maintsy manao action alohany aty tsy maintsy manao zavatra za aty zay hoe afaka tonga any efa niteneniko anareo hoe mila légitimité daholo ny zavatra rehetrarehetra tanareo ianareo rehefa miakatra ambony pouvoir zany tsy miakatra ambony pouvoir hoe iny fa na hiakatra ohatr'izao fotsiny fa misy antony daholo ny zavatra sy ny lalana alaina sy ny lalana arahana hikarana ambony pouvoir de tsy maintsy misy antony koa tsy maintsy manao ny chemin koa za manao ny lalako hikarako mila légitimité any daholo zany ny zavatra rehetrarehetra tsy mila ataotao ohatr'izao fotsiny le izy kokoa ketaka balita kokoa ndry Cynthia vonoina sisa no mety am'izay tratra za aloha ny mitena anareo raha zako nataony raha zako ny rano zanako pory nitifirina gendarme pory ka mivakino ny lohany nefa iny no avy ny firenena sy no avy ny fianakaviako sy ho aviko satria ny zanako no aviko na de za koa raha tsy angataka vola aminazy rehefa ohatra hoe any amin'ny fahaterany any amin'ny fahaterako ihany de zao fotsiny iny gendarme sy kitikity any zanako iny avereniko centuple sady mbola ny zanany koa ny ataoko manine de izy koa mbola ataoko manine kitiny ana de hitanareo nanaovako anazy moi j'ai pas de pitié tsisy azany hoe ana zany fa kitiny ana fotsiny de hitanareo tsara nanaovako anazy samy manana ny lalana ny olona rehetrarehetra fa raha ny zanako natao ohatr'ireny de ohatr'ireny nanaovako azy fa tsika malagasy tena misy amintsika tena olona vodim-pory mihitsiny tanao zao fa ny zanakanao nefa ataony olona manine de nao tsy mihetsika hoe resy zao hoe zay nanana efa resy po ihany aleo mba mitante zavatra manao anina manao challenger kana mute kokoa daholo nareo zao koa zay rehefa anao zavatra koa nareo de mba jerefo le andro anaovana anazy mba na miantso le olona te hamono tena rehetrarehetra surtout rehefa hoe ekipa le andro Ratsoela rehefa te anao sorina pory ihany de safidio le andro anaovana sorina aza atao asabotsy pory de aza atao amin'ny 1er du mois sy 20 du mois fa mba atao amin'le andro tsara hitanareo le andro tsara am'izay mba misy vokany le zavatra atao tenisany de atao amin'le volana tsara koa ny volana tsara amin'ny malagasy ka marinako ka le volana tsara amin'ny malagasy purée, j'ai oublié le volana tsara. C'est le 12e mois mais du calendrier 12e mois calendrier malagasy signe du poisson
Any amin'ny siny du poisson any tsy haiko tsony hoe aho je sais plus quoi aloha je sais plus quoi là de atao amin'iny volana iny am'izay mba misy zavatra ho amin'ny firenena efa tsy samy tsangana pour ihany de mba ataovy tsara le izy fa tsy alefalefa ohatra zao tsy mirefarefa to mifanenjika le feo tsy misy avant sy après bug be non moi ça va ça bug pas ici mon live il est très très bien je pense que c'est de ton côté hein c'est pas le mien ry tantely donc zay mba safodio zany de nareo rehefa manao zavatra koa de mba safodio hitanareo ohatra zao hoe andro sabotsy iny zany antsika malagasy ana tsy tokony hoe manao enina rehefa sabotsy de mila mipetraka zany amin'iny de rehefa anao zavatra koa de mila chasteté mila ohatra zao hoe ohatra zao hoe nouvel an malagasy zany de 5 jours avant tsy mila mamono biby de 5 jours après tsy mila mamono biby de mila mahandro mila ablution même si on n'est pas de culture musulmane mais si similitude be amin'ny drako tsika tsy maintsy manao ablution zay ny tena olana eto dako mifangaro ny akanosana sy ny finonona finonona désolé ny finona ie marina zany benjeriky miala takiny aiza no ahitana ny calendrier malagasy ça koa mijery fa en fait attends 2 secondes je vais chercher mon truc et tout Alexa allume la terrasse vous savez il est où mon sac à main ok Purée, on n'a pas de lumière, hein. On n'a pas de lumière, hein. On n'a pas de lumière. Donc, Alouhouti, c'est le 12e mois. 12e mois, ni Malagasy, de Azandrano. Azandrano, c'est le poisson. Poisson, zadi. Donc, on touche à mois malagasy, c'est vers le mois de février, début, mois de février, fin février, mi-février, mi-mars. Voilà. Androko, Androane, bisondry, joyeux anniversaire, Androane. Tsy any amin'ny librairie any malagasy ve no misy an'izany tany za no nividy boky momba ny kabary donc zay rehefa ohatra zao hoe anao zavatra ihany de ataoveo le sorina tanareo 5 jours après dia zany premier jour zany tsy mahazo mamono biby 2e 3e 4e 5e de 5e jour 6e 7e 8e 9e 10e jour zany 10e jour ianao makatosy manao ablution na manao ablution foana ianao manao ablution foana fa manao ablution plus kokoa amin'ny 10e jour raha tsy diso de amin'iny tenisana mamilo tena pory de am'izay mba misy mba hoan'ny ihany fa mba asa atao utile le izy le rehefa samy mamono tena pory ihany zay donc voilà c'est alohan'ny alamahady fa isaky ny voalohany premier du mois sy ny fin du mois premier du mois sy ny fin du mois andro ratsy c'est pas le bon jour pour faire quelque chose premier du mois sy ny fin du mois donc voilà c'est atao hoe alakosy donc voilà
raha ohatra anareo dia fantatra ny premier mois malagasy dia alamahady dia deuxième mois c'est andaoro, troisième mois c'est adizaoza, quatrième mois c'est asorotany, alakamisy cinquième mois, sixième mois c'est asombola, septième mois c'est adimizana, sixième mois c'est alakarabo, neuvième mois c'est alakosy, c'est toujours le 9 c'est alakosy aussi hein. C'est les sagittaires, nous la teraka décembre ça nous la alakosy. Adijady, dixième mois, onzième mois c'est andalo, ce sont les Verseaux, et douzième mois c'est aluhutsi. Voilà. Donc voilà, dereva samy anona ihany dia zay no sama mijery ny andro hoe fa maninona antsika mila jerena daholo na fomba malagasy na ny coutume na makesa na inona dia mila jerena daholo zany rehefa hanao zavatra satria ny astrologue sy ny astronome ny skily dia tsy ny gasy rero manao an'io fa ny vazaha koa mijery ny tany rehetrarehetra mijery manao an'io présage io. Dia misy antony daholo matony adinareo tao amin'ny hitanareo mai 47 iny tsy nety niditra tamin'iny tsy nety satria ny andro tsy mety. Misy androny daholo zany ny dirana rehefa ohatra zao hoe andeha hiady zany fa tsy mila manaona ohatra zao fotsiny. Za sy fanoa zany alakosy nareo zany alakosy rity tangorony alakosy ndria ka namakitraka mihitsy ny alakosy iobo koa le alakosy dia iza koa ny alakosy vonitsa koa alakosy ndri koa alakosy fanoa koa alakosy daholo nareo toutes mes meilleurs amis sont tous sagittaires donc c'est pas Néma rehetra milay indrindra. En tout cas, ça s'entend plus avec moi. Donc, zay. Voilà. En tout cas, mes condoléances à l'Epantielini, ni fianakaviana. Je suis triste parce que tsy équipe-ny rajojony namono tena fa zaza te hiakatra. Donc, c'est difficile de... En tout cas, je mets à la douleur à ses parents et tout. C'est très très triste, vraiment très triste. Za tena malahelo mihitsy ny fa raha ohatra hoe ny ekipan'le rajojony antady hamono tena tenisany dia mba ataovy amin'le zavatra mety aminay atao sorina tenisany. Donc zay courage be daholo tahin'Andriamanitra tahin'irasana tahin'izanahary tahin'fanahelo tahin'fanany rano sy ny tany ny volana ny kitana ny masoandro tahin'fanany rivotra sy ny afo tahin'fanany 7 planètes que ce soit bien aligné et tahin'fananareo ihany satria nareo manjaka amin'ny taninareo nareo mpanjaka tsika ny manjaka amin'ny tanitsika tsika ny mpanjaka tsy olona hafa manjaka fa tsika ny manjaka Mati Rampal. Donc voilà. Courage daholo nareo et en tout cas mes condoléances aux parents de ce jeune enfant. Je suis vraiment triste. Ça contact ny contact an'le bandy kely hitanareo le voatifitra ny tsy haiko na nisy nanao cagnotte momba anazy iny sa tsy. Donc moi je voudrais bien avoir ny raha ohatra hoe nareo mahafantatra ny hoe nanao cagnotte ve satria sa hoe izy me-contacte ana sur mes réseaux si j'envoie un peu tap sainte any ny aizatsika mandefa vola et voilà. Donc courage daholo tsika tahin'Andriamanitra tahin'irasana tahin'izanahary dia tafandrimandry. C'est révoltant ce qui se passe à Madagascar fa ny problème atsika tsy samy fotsika tena ohatsika vovinantsika vao fo za tsy tentsony tsy samy fotsika sana satria za koa no action imantely anareo hoe za hitsangana dia za hitsangana dia za rehefa mitsangana koa dia fa hanao zavatra koa zay on va manifester
quitte à manifester tous les jours, je vais manifester. Tsisy zavatra tsy ihany eo raha tsy mihetsika atsika. Voilà. Zay va au top.